Marka toko 4 manome atsika ny fanoharany amin'ny mpamafy. Ary tena lesona maro no anatin'ity fanoharany ity. Tsy naka fotoana lavana mankina ny andinin-drehetra tamin'izy ity fa androany ty aka fotoana kely amin'izany satria tena tiako azo antoka fa tena azontsika ny alalan'ny zavatra voalaza eo. Manomboka eo amin'ny andiny 7 dia milaza. Mba ino kely ange indro. Raha ny tena marina izy milaza hoe izao tandremo ity fa misy zavatra tena manandanja ho lazay koa ka ino tsara. Nivoaka ny mpamafy mba hamafy ary fantatsika fa ny mpamafy dia ny fanamasina manaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mitoy mamaky ny andiny 4 ianao dia mitoy milaza fa zany dia vo mitovy karazana ihany. No nafafy tamin'ny karazana fo samihafa. Hitanareo na dia za miteny eto azy zao dia ny fanamasina no mampiasa ny vavako mba hamafy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Fa mba hainareo ve fa tsy mitovy ny fomba andraisany rehetra azy. Misy olona zao tena hiazo izany tokoa. Iverina ody ianao dia tena hiova tanteraka mihitsy dia hanomboka hampiasa ny fepetra izany ianao mba hiasa eo amin'ny fiainanao dia hampianatra ny tenanao misy koa dia handalo ianao. Ianao ilay olona ilaza hoe tsy mba hanaiko kely izany afa ho tsara indrindra foana. Ary tena te ino aho fa ny rehetra no mba hanao izany. Fa fantatra tamin'ny fiainako satria izany anao izany efa ela be. Dia mety hisy olona iverina indray amin'ny tamin'ny herintaona na ny 2 taona talohan'izao. Raha iverina any dalasindray dia mbola hitovy amin'izay olana nananareo teo amin'ny fiainanareo taloha ihany no nananareo amin'izao satria na dia miaino ihany azy nareo dia tsy tena mandre. Jesosy nilaza hoe misy olona manana sofina entina miaino fa tsy mandre ary maso entina mijery fa tsy mahita zareo. Karazana fotriny ahoana no nanantsika izao mba mandray ny ten'Andriamanitra ve ny fonao izao sa isika tahaka ilay olona voalohany izay namafazana ilay voa ao amin'ny andininy 4 ary raha namafy izy ny sasany dia voavafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany izany dia nitoy tamin'ireo karazana voana fafiafy izy dia andikana kely eto ho any amin'ny andininy 17 dia avy eo koa hamaky ny ambiny izany amin'ilay lafiny izay nanazavan'i Jesosy izany tamin'ny mpianany voalohany lazaina azy ireo ilay fanoharana dia niverina indray izy ka nanazava tanteraka izay dikan'ilay fanoharana. Andiny 17 ary izy taminy tsy azonareo ve ilay fanoharana teo ka ataonareo ahoana ny fahafantatra ny fanoharana rehetra zao. Hitanareo efa nivakiako ary tsy haiko tsony hoe impiry izany teo fiainako fa tsy tena takatra loatra ny asaripety izany andininy izany. Fa izy eo zareo raha ohatra tsy takatrareo izany fanoharana izany dia tsy iso azonareo mihitsy ny ambiny rehetra. Ka tena naka fotoana mihitsy mba hijerenareo fanoharana sasany ao amin'ny Baiboly ary mitombona mihitsy. Ny tsirairay avy amin'ireo dia maneho iray amin'ny fotom-pampianarana 2 samihafa fampianarana manandanja izay ilaina tena takatsika raha te azo fandresena amin'ny fiainantsika sika. Jesosy nanao izany tamin'ny alalan'ny fanoharana tamin'ny fomba samihafa fa izy rehetra no tena marina mifara amin'ny filazana zavatra ray ihany. Ka izy hoe ilaina takatrareo ty fanoharana ity satria raha tsy takatrareo ty ray ity dia tsy iso azonareo ny ambiny. Ka saiko ny milaza fa tena zava-dehibe ao antsika no mahatakatra izany. Ka ny andiny 4 ny mpamafy dia namafy ny teny. Ary reto no lay teo amoron-dalana dia izay amafazana ny teny. Fa rehefa nandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka nanaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Nanome karazana ohatra indray mandeha tamin'isika nanokatra izany tamin'ny karazana sehatra ray ary averiko kely indray izany. Ndao atao hoe mipetraka eto nareo dia mandreso teny izao. Ary ny fomba ao anareo izay azony antsara indrindra amin'izany dia ny fidiana ao any an-trano. Ka hitohizanao mianatra rery izany fitsipika izany mandritra ny herinandro manaraka na ny ohatr' izany. Indrindra moa fa raha misy zavatra eto izay mbola tena hoe tahaka ny miteny betsaka mamely anao. Ary tianao mba ho marihana izany ka tianao andehanana ody dia ary lazanao tena mbola mpianatra misimisy koa ny tena koa tokony isaina tsara izay ianao teto ianao. Raha ohatra ianao ka mahita olona afaka iainao ka mamelanao ilaza azy ireo izay zavatra ianao eto dia tokony olazainao azy ireo tena tsara mihitsy ilay conférence izany andro zao dia ny andro zao dia ny andro zao fa ny mampalahelo ny akamaroantsika adiny-drory ny zavatra ohatr' zao dia mety misy olona manontany antsika dia tsy misy tsaroantsika koa ilay teo satria isika tsy tena mandinika an'izany na mba mamely izany ho sombony amin'ny fiainantsika. Raha mandikana any amin'ny andiny 4 sika toy izy hoe dia io izay tendrenareo satria araka ny ohatra amin'ny saina sy fianarana izay omenareo ihany
makany amin'ny famarinana renesinareo no anoarana fahatsarana sy fahalalana avenao anareo indray ary omena mihoatra azy nareo ka mamana anareo ny teny azany fa tsy tonga mivaingana eo amin'ny fiainanareo zany raha tsy ampidinao anatinareo sy diniana tsara dia everina ny kasika azy dia ianarana misimisy koa ianareo ve fototry zany rehetra zany andriamanitra tsy amela olona anao ny zavatra rehetra ho anao foana zay ny tsy mahatsara ny hoe mankany am-piangonana isan-kerinandro afaka mandeha indrokoa ianao fa raha mipetraka fotsiny ataonao ka mamela olona hitory teny aminao fa ianao tsy mihoatra zany mihitsy dia maintsy aminareo mbola andre betsaka ihany nareo fa tsy hianatra betsaka firy aminareo mahatakatra fa mila mianatra nareo tena faly raha mijery ny fandaharako isaky ny ariva amin'ny tele nareo fa mila manao mihoatra ny zany nareo raha manana safidy roa nareo ijery ihana mianatra ny teny rery aleoko azy nareo mianatra ny teny rery kokoa tsy hoe manao tsintsina amin'ny programako amin'ny tele fa hitanareo eto hitarika anareo ao amin'Andriamanitra ka mila miteny aminareo fa tsy misy mahasolo ny fotoananao manokana amin'Andriamanitra zany ka zay enonareo eto dia mila mandeha mody nareo dia vavaka an'izany aza misaina koa hoe dia rena ny tombo za zao dia andeha ody dia andeha hianatra dia anao zao dia anao zao tsy any zavatra voalohany taonao dia mody milaza hoe tompony andre karazan-javatra tena manandanja tamin'ity faranenany ity zavatra inoko fa tena nikasianao ny foko mihitsy ary tia ampiasa ireo zavatra eo amin'ny fiainako fa tsy vitako rery tsy misy anao izany Andriamanitra za mila anao ampiasa zany eo amin'ny fiainako aza takalo olona ny fifandraisanao amin'Andriamanitra anano antoka mihitsy fa Andriamanitra foana ny voalohany eo amin'ny fiainanao eny ary iverina amin'ilay fanoarana ka ahoana ary no fangalarany Satana le teny zao ianao lasa tsy mba misaitsaina izany dia lasa mankany amin'ny fiantsonan'ny fiara dia tezitra amin'ny zavatra ray mandeha mankany amin'ny latabatra misy ireo resource ianao dia lava be ny filaharana dia sorena amin'izay ianao tsy te hiandry ela ianao tsy haiko hoe mety nanao antsony zahay dia nanomeanao famerim-bola diso dia mahasorenanao koa zany dia lasa mody ianao ny zanakao tsy manao zay zavatra nasianao nataony tamin'ny ianao nandeha dia mahasorenanao koa zany dia tezitra tamin'izany rehetra zany ianao hitanareo zao Satana efa nangalatra ilay vo ka ny asako rehetra sy ny fotoananao dia tsisy dikany satria tsy ho ampy mihitsy zany hoe mipetraka eo fotsiny zany ary za tena mino fa ilayntsika ny mitoy milaza amin'ny olona zao dia miteny ny olona zao dia miteny ny olona zao satria toyreny misainy reny sika hoe mankany am-piangonana dia zay ny fanalahidin'ny zavatra rehetra fa tsy zany fa toerana raha miainy zany raha midera akana fianarana fa natao anehoana ihany koa zay tokony ataonao anetrano afaka milaza aminareo ve tsy mitombina hoe kamo ianao nefa kristiana mahomby averiko indray zany tsy mitombina hoe kamo ianao nefa kristiana mahomby zany dia tsy maintsy ho asa fotoana lava raha tianao hiasa eo amin'ny fiainanao zany amen zany hoe raha tiatsika hiasa amin'ny fiainantsika tokoa zany dia tena ho asa atao fotoana lava tokoa dia mila manolo tena ho an'izany isan'andro ianao ny 7 andro amin'ny herinandro manao ny tenanao amin'izany amin'ny fo rehetra amen eny ary zao 9 ary tahaka izany koa ireto nylay vona fafiteny amin'ny tany marivo ambony vatolampy re olona nihetsi-pory zareo tiany any zany amen raha vavy Joyce amen tena mora nipetraka eo sy milaza amen fa tsy afaka mandeha mody ianao dia milaza hoe za dia ohatr'izany mihitsy le ray izay nafafy tamin'ny tany marivo re olona tena faly aloha zareo tena nandray ny teny izy tena nekeny sy ny raisiny zany amen amen fa tsy tena nanana fototra atao amin'izy ireo zany fa nahatra fotoana fo ihany izy ireo ka rehefa tonga ny fanenjehana sy ny ady mikasika izany teny zany dia simba avetrano zareo lasa tsy faly sorena tezitra ary nalazo sy maty avy eo ary zay nafafy teo amin'ny tsilo dia ireo izay nandreny teny mankany am-piangonana ihany dia mandre fa ny fiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra ary ny fitsiriritana sy ny filan-javatra hafa ny filana dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy hitanareo zao ty zao tena tontolo tsara mihitsy tena nieritreritra izay mety
ho akantony zany hoe toerana tahaka izany mihitsy a. Tena tiako, hitanareo, mahitsy tsara, tena tiako mihitsy zao fivoriako zao. Zany hoe za manao zao azonareo ve le izy zany tena mahafinaritra mihitsy zany manatrika fiderana zany za mipetraka eo de tena mahatsiaro. Mahita anareo olona mahafinaritra rehetra mideran'Andriamanitra de hoe re olona zany zao de tena zany tontolo tsara. Hitanareo zao sika tsy miaina amin'ny tontolo tahaka izao. Fa sika de miaina amin'ny tontolo feno faharatsiana, mampatahotra, olona tsy maritra. Manana olana maro sika amin'ny fiainana de manana filana maro. Manana olona sarotra raha miaina amin'ny fiainana sika, misy karazana fantonana maro avy amin'izao tontolo izao ary matetika de mihevitra mihitsy hoe zao tontolo izao de tahaka ny andremby izay miezaka nitroka foana izay avy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka mitarika antsika ho amin'ny fanjakany aizina. Ka mila takatrareo fa mila miady amin'izany nareo. Mila takatrareo fa ety amin'izao tontolo izao sika fa tsy avy amin'izao tontolo izao. Ary fantatro fa matetika sika misaina hoe mba fandriako raha isona amin'izao tontolo izao fa zao tsy ataony zany satria mila anao eto amin'izao tontolo izao izy. Ny mariako zao hoe angamba ilay izy eo amin'ny jaona 17. Na ilazany Jesosy hoe tahaka nandrany ray ahy eo amin'izao tontolo izao no anyrahako anareo kosa. Raha tsy manantanjona ny amintsika eto izy, ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy tonga de nakarina ny ala teto avy hatrany sika. De miara-miaina amin'Andriamanitra. Fa izy nameno antsika ho feno ny fanany de namela antsika eto amin'ity toerana tsy de mahafinaritra loatra ity izay antsoina hoe zao tontolo izao. Satria mba sainy kely zao, isika no fahazavan'izao tontolo izao. Mety ianao ny fanantenana tokana izay ndraindray ny mpiara-monina aminao mba ahitana ny Kristy. Aizo. Mety ianao ny fanantenana tokana izay anana ny mpiara-miasa aminao ahalala hoe ohatran'izy Andriamanitra. Satria ianao no mpisolo tena azy fa miasa amin'ny alalanao izy manao izay ampihavanana izao tontolo izao aminy. Zany mampanandanja tanteraka ny fiezantsika mampahalala ny mpino rehetra ny asarobidiny anjarany. Ajanoa ny fivavana amin'Andriamanitra mba haineo anao izay asa fanomponao. Ny asa fanomponao de mivoaka any amin'izao tontolo izao de maneho an'i Kristy. Ny saika ty ny vavantsika matetika foana de hoe Andriamanitra sy hoe azy toeram-pisandratako. Tijika foana ny sandratra ao ambonin'ny olona tianao zavatra hita sy lehibe foana sika izao. Hitanareo zao, ny ankamaroan'ny olona Andriamanitra de mampiasa azy ireo any amin'ny toerana kely amin'ny fiainana, ny mpiara-monina aminy, any amin'ny toeram-pianarana, ny toeram-pivarotana ary tsy zavatra mahivandanja akory zany. Ny ankamaroan'ny olona izay mila mandre ny hafatra androany anke tsy eto daholo e. Na de feno aza ny toerana eto, ny ankamaroan'izy ireo tsy eto daholo fa mipetraka any akaikinareo any. Miasa eo akaikinao izy, miara-mianatra aminareo any izy, miara-mandeha miantsena aminareo any izy, fa manao izay ho fampitaovana anareo mba hivoanareo hanao ny asa fanompona. Ny asanay zany de ny fampitaovana anareo. Ty hitanareo na de kristianina aza de manomboka amin'ny zavatra tsotra, toy ny hoe fijanonana faly foana. Mba hivero ange izay ataony jano an'izao tontolo izao a. Raha ny mpino rehetra mihitsy no jerena faly daholo. Iveriko fa ho mora kely mihitsy ny ahitana pentina amintsika. Ataoko fa tsy mila tadaviny olona tsony sika, mino fa ho mora mihitsy ny ahita hoe iza no manompo an'Andriamanitra. Tsy hoe satria manao fomba mpivavahana sika, fa satria sika mamovo tsara. Amen. Andiny faharoapolo ary reto nilay voafafy teny amin'ny tany tsara nandray tsara, vo mitovy ihany. Andriamanitra ray foana ihany. Sika no miovaova matetika. Ary ireo izay voafafy teny amin'ny tany tsara de ireo izay nandreny teny, nandray, nanaiky sy nampiaritra an'izany ka namovokatra. De namovokatra. Za tsy mitady anareo petraka eo fotsiny, tena faly fa tongonareo, fa tsy tiako petraka fotsiny nareo, fa tiako andeha hivoaka nareo de amovokatra. Fa na de avy any amin'ny tany tsara aza, ary na de ireo izay manao fanapahan-kevitra ny amovo tsara aza. Ny sasany namo avy 30 eny tam'izay nafafy, sasany avy 90 eny tam'izay nafafy, ary ny sasany aza de avy 100 eny tamin'izay nafafy mihitsy. Zao tsy mba naiko amin'ny kely zany afa ny tsara indrindra. Raha misy olona afaka mahazato isan-jato de za koa andeha amin'izany. Za tsy anaiky izany 30 zany, za tsy anaiky izany 90 na
20 na 7 zany. Za tonga de any am'le zato ary zay toy anao ezaka fa raha mbola velonaina koa amin'isan'andro ivelomako de ezaka mba azoko ny tsara indrindra zay nanan'Andriamanitra ho de tia alala hoe iza niaraka amiko. Amen. Hoinao zao hoe Joyce fa ina no ilaina mba azoko ny tsara indrindra. Zao voalohany aloha mila esorina amin'ny fiainantsika ny tsikombakomba rehetra. Ary ny tsikombakomba midika fa fantatrao ny marina tokony atao fa ianao tsy tena manao zany tanteraka. Na ny esoranao kely dia ny esoranao kely fotsiny ilay tena tokony ataonao. Tena mila mitandrina isika ny amin'ny tsikombakomba fa mila tanteraka isika rehetra. Ary ny tanteraka midika hoe manao zay tsara indrindra. Afaka vitainao foana ianao mitranga ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra manao ny tsara indrindra ianao. Amen. Ndao sika ka ohatra mikasika any amin'ny asa. Raha misy toerana isanao zao, ianao de tokony olona miasa tsara. Fa raha alanao le toerana de alanao ny mpampiasanao de alanao koa ny olonao de mela tao. Raha hitanao fa tsy voitsinao ny toetranao amin'izany fa alanao koa le toerana de mandehana mitady asa zay tianao mba hahafanao manao zavatra hafaly ianao. Fa mety tsy mila miala kory ange ianao angamba ilainao ny toetra tsara kokoa fotsiny. Ny ilaina ataonao de misaotra an'Andriamanitra fa manana asa satria raha tena alanao tokoa zany misy olona mety akizany aminao. Misy olona tena mety ho faly azo zany aminao. Aza tonga tarany amin'ny 10 minitra isan'andro fa tongavany amin'ny 10 minitra meloha. Aza miditra any am-piangonana tara foana fa tongavany meloha. Aza tonga any mitady ny fitahianao foana fa mandehana mba manao fitahiana ho an'ny olo-kafa. Marina mila manao karazana fanovana isika. Mila ovaintsika ny zavatra manodidina. Aza mipetraka ao ampiasanao de milalao internet de tsy miraharaha ny asanao manokana mandrapitry ny lehibenao ka mody anonao fa miasa be ianao. Aza entina mody daholo ny goma, ny stylo, ny crayon sy ny bloc note rehetra fa alatra zany. Sao za manao ampahafolo ny isan-kalahady tena raha mbola mpangalatra ianao. Tena mitory tsara amin'izao arivo zao. Le lalitra kely mandoto le menaka. Reo tsikombakomba kely, reo zavatra kely izay everitsika fa tsy maninona. Fa milaza aminareo fantatro avy amin'izay nampianarin'Andriamanitra ary fantatro avy amin'ny traikefa manokana. Fa reny zao de karazany zavatra izay tsy mampitovy anao sy mampiavaka anao na ianao lay nahazo 30 eny na 80 eny na avy 100 eny. Fa firy ny tsikombakombanao? Atraiza ny fahatsarana tianao hotratrarina? Nareo ve mbola vao anaiky sa tena manaiky zany tanteraka? Sa ve eo amin'izao tontolo zao nareo de mbola hitovy amin'izao tontolo zao rehetra ihany sa eo amin'izao tontolo zao nareo fa tsy avy amin'izao tontolo zao? Andeha hivoaka isan'andro ve nareo ho solo tena an'Andriamanitra ka namboatra sainao melohan'ny fotoana fa ampitsiky ny tare rehetra andro any andeha hanao fitahiana any amin'izay misy ny olona rehetra izay hitako de tokony ho tsara kory zareo satria nahita fa tsy vao mainka ratsy. Manana asa fanompona ianao, manana asa fanompona feno nareo. Na manao ahoana toerana misy anareo de natsoan'Andriamanitra ho mpampiavana olona iverina aminy ianareo. Ho lasa mpanelanelana, mpampiavana olona amin'ny Kristy. Raha ny tenan'ny Kristy no ampiasaina sy lasa faly sy lasa mientana ary tia sy feno finiavana ka raha ny tsirairay avy amintsika no lasa ilay karazan'olona izay tian'Andriamanitra ho isika marina de tsy aritrely zany de apetsika ty tontolo mamofina sy ratsy loatra ty. Marina zany. Ary maniry aho mba afaka mpanao ny olona rehetra zany. Fa tsy vitako zany, mila milaza aminareo anao karazana safidy ve nareo? Nareo izay mijery télé zao, anao karazana safidy ve nareo? Aza de mijery ny programako re raha mba izaho hoe inona ny akanjo anaovany androany indray. Mba manaova safidy mikasika izay ho ataonao amin'ny fiainanao. Inona no afaka ataonao mba ho lasa olona tsara lavitra? Inona ny zavatra andresen'Andriamanitra lahatra anao? Elao ny fitolomana aminy sy ny fifandirana aminy de maneke de ataovy zany. Ndao tsy ho any am-piangonana hira fotsiny tiany tenako de avy eo moa de mifamaly amin'ny zavatra izay tsy de misy dikany akory avy eo.
Tsaroko ny rano zany iry zany nitsangana teo kaiky ny Devy tao am-piangonana tezitra taminy aho tamin'izany iry zany. Satria niady zay ny maraina teny an-dalana ho any am-piangonana de tadidiko ilay nitsangana sy nihira de nijery ireo tononkira teo ambony teo ity ny tenako de nieritreritra. Firy aminareo malala fa afaka mihirahira eo ambony eo nareo nefa ny sainareo na toerakafa mihitsy fisainana. Io indray aloha de tsisy mpandroany androany eo hitanao tsara ny azo azy eo. Tiany tenako. Zany tena fety tsara rahambelatsia. Tsy tena nanaiky tanteraka fa nanao sary tava fotsiny. Nitafiko fotsiny zany de netiko tany am-piangonana fa tao anaty tao anaty. Firy aminareo zao no afaka manao fisainana tsara lavitra koa. Firy aminareo zao no afaka manova ny fomba firesakareo amin'ny olona sy afaka anatsara koa ny fomba firesakareo. Marina. Fanampianareo mialohan'ny andozako ny tanàna androany.